Afaraky ny efa natsitsika teo dia nisy fanapahan-kevitra goavana noraisina atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra dia ny fanafoanana ny fampiatoana ny fitrandrahana ny orinasa basy toliara ary isy ihany koa fifanaraha-piara-miasa izay hosoniaviny miaraka amin'ny fanjakana malagasy. Nisy fanazavana nentin'ny minisitry ny Irina Kibontany moa zany misy kokoa mahakasika ny votoatiny izay fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny minisitra izay niaraka tamin'ny mpanao gazety rehetra fa amin'ity alina ity ihany koa dia isy fanampanazavana misy kokoa mahakasika izay hoentiny ho an'ny mpanaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy ho arahantsika vetivety ary aloha ny mahakasika izay fanazavana teo amin'ny valandresaka ny rana tamin'ny mpanao gazety rehetra izay dia hitondra amintsika fanampanazavana ny minisitra rehefa avy eo. Ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly zany dia ny fanalana ny fampiatoana ny tetikasa basy toliara raha nahato tetikasa io tany amin'ny volana novambra tamin'ny 2024. Taony elanelan'izay nefany dia nisy ny fifampidiniana izay nataon'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny tetikasa mba hijerena amana ny olana rehetra sy hijerena ny hoe tetikasa mba sady mitondra tombontsoa ho an'le tompony no mitondra ihany koa tombontsoa ho an'ny firenena malagasy sy indrindraindrindra koa zany ho an'ireo mponina ny fotony. Voalohany eto amin'ny tantaran'ny firenena taorinan'izany négociation teo ambany fiahin'ny filohan'ny république zany ny hoe hitantsika taratra ny hoe voamainga dia fantatsika fa hitondra hatrany amin'ny 5 milliards de dollars any hoany ny vola hiditra ho an'ny malagasy zany ao anatin'io tetikasa basy toliara io. Zay ny ara-bola fa nijerena ihany koa hoe inona ny fepetra tontolo iainana, ny fepetra ara-tsosialy izay hoentin'io tetikasa io anilana zava tsara daholo zany. Zay vao nanaka fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Misy zany ny fijerena hoe inona ny fampiasam-bola ara-tsosialy ho ataon'ny tetikasa, inona ny fandraisana anjara eo amin'ny tetikasa goavana eo anivon'ny firenena ho ataon'ny tetikasa. Misy any hatrany amin'ny 80 millions de dollars any, 20 tapitrisa dollars any hoany ny vola izay omena anatanterahana an'izany hoe tetikasa goavana hoentin'ny tetikasa zany eo anivon'ny firenena sy eo anivon'ny faritra. Akoatran'ny fandraisany anjara zany eo amin'ilay ataontsika hoe RSE, responsabilité sociétale des entreprises au niveau local zany izay any amin'ny 4 millions de dollars, 4 tapitrisa dollars isa-taona ary misy fisondrotany 200 isa-taona. Zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny voalazako teo hoe ny fepetra ara-tontolo iainana. Misy koa moa zany fijerena manokana resaka hoe radiation, misy convention manokana mikasika ny gestion ny radiation izay rahana miaraka amin'ny NSTN na l'Institut national des sciences et techniques nucléaires izay solitenany AIEA na le agence internationale pour l'énergie atomique izay mijery ny momba ny resaka radiation raha sanatria hoe misy zany ary ny fisiany zany dia fezina ao anatin'izay fepetra amin'ny gestion des rayonnements zay dia voafaritra ao anatina fifanaraha-piara-miasa na protocole d'accord izay efa nazahoana lalana moa zany anaovana soniana azy. Zany rehetrarehetra zany no manana ilazana amintsika hoe tena zava-dehibe ho an'ny firenena io tetikasa io. Izay zany mahakasika ny fanazavana ho an'ny mpanao gazety rehetra moa zany nentina tamintsika iny fa tombony ho antsika eto amin'ny televiziona malagasy dia mbola tonga eto amin'ny plateau ny vaovaon-tsary ihany koa amin'izao alina izao ny minisitry ny Irina Kibontany hitondra fanampanazavana misy kokoa akoatra izay voalaza rehetra teo miarabanao andriamatoa minisitra tonga soto anatin'ny vaovaon-tsary. Miarabanao iantsa ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka n'izao fampalam-baovao ny televiziona malagasy izao. Andriamatoa minisitra, taoriny ny fanafoanana ny fampiatoana iny tetikasa iny dingana taiza ho aiza no nisy ny tetikasa ny tratrany izay fampiatoana izay dia taorina ny fanapahan-kevitra ny filan-kevitry minisitra iny inona indray zany izao no dingana manaraka hirosona ao anatin'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay momba ny tetikasa basy toliara. Misaotra iantsa nametraka amin'ny fanontaniana alohan'ny amaliko ny fanontanianao dia tsara ihany ny manantitra fa ny fifampidiniana izay natongavana tamin'ny iny fanapahan-kevitra iny dia notarian'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mivantana ary nahitana ny nanehoany ny fitiavan-tanorazana avo
ny adiavana ho an'ny tombontsoan'ny firenena amina tetikasa goavana ohatrany tony dia nanehoany an'izay fitavatandrazana goavan'izay mihitsy ary lesona ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra mihitsy izany. Nisy tokoa ny fampiatoana tamin'ny taona 2014 ary teo am-panatanterahana an'ireo asa toy ny hoe fanadihadiana atsipria ny mpiasikana ara-teknika momba ny ohatra hoe forage géotechnique sy ny sisa. Teo ihany koa ny asa izay nataon'ny tetikasa teo amin'ny araty sosialy nijerena an'ireo famondratoerana na famondrana fotodrafitrasa anymponina tany atoerana, neritreretana ihany koa ny resaka compensation amin'ny resaka terrain zany sy ny sécurisation foncière sy ohatrohatran'izany izay voaterina ato noho ny izay fampiatoana izay dia afaka manomboka manohy ny fanaovana an'izay zany zareo amin'izao. Fa misy ihany koa ny asa avy aty amin'ny fitondram-panjakana satria nizan'izay hoe fifanaraha-piara-miasa zay misy zany ny asa mikasika amin'ny fahazoan-dalana isan-karazany araky ny voalaza teo hitanareo misy an'ireny hoe plan de gestion ana rayonnement ny resaka environnement reny zany dia mbola misy fahazoan-dalana isan-karazany izay mbola tsy maintsy andraikitra avy aty amin'ny fanjakana asa tokony atao ihany koa ahafahana mampandrosa ny tetikasa. Eo ihany koa zany ny mbola fijereny ny tetikasa ny fanadihadiana ara-teknika amin'ilay fotodrafitrasa isan-karazany, fotodrafitrasa izay eo ny any amin'ny site minier zany ahafahana mametraka ny fitrandrahana tena izy, fa eo ihany koa ny fotodrafitrasa ahafahana mitatitra ny vokatra toy ny hoe ny lalana, ny tetezana, ny serana tsambo izay ahafahana manondrana ny vokatra. Dia izao zany zay vao afaka manohy ny fanatanterahana ny atsipiriany mikasika an'izay. Andriamatompo Minisitra, matoa ny fanjakana malagasy manaiky ny fisiany tetikasa goavana tahaka izao dia misy tombontsoa zany ao efa nisy natsidika ao ihany teo fa andao hidirantsika lalindalina kokoa hoe inona aby zany ireo tombontsoa goavana ho an'ny faritra, any faritra tsy mandrefana moa zany aloha an'izay misy an'izay tetikasa izay indrindra ho an'ny Madagasikara manontolo. Misaotra ny fanontaniana Iantsa, araky ny efa natsidiko teo am-piandohana moa zany dia nidirany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mivantana mihitsy nijery an'izay tombontsoa rehetra izay ary tena tsy nanaiky raha tsy ny farak'izay azon'ny orinasa atao mihitsy no natao dia mizara misy ny eo amin'ny lafiny eo amin'ny nasionaly mihitsy zany eo amin'ny firenena, dia misy zany ny fandraisana anjara ny tetikasa amin'ny fotoana izay anaovana certification an'ny projet, zany hoe certifiena LGM na le hoe grand projet minier moa zany anisan'ny asa ataon'ny fanjakana zay amin'izay fotoana izay dia andoha 20 millions de dollars ny tetikasa ahafahana manao asa goavana fandraisana anjara eo amin'ny firenena. Amin'izay koa izy mandoha 10 millions de dollars anaovana asa any amin'ny faritra ary any amin'ny faritra tsy mandrefana io zany. Dia telo taona aorianan'izay dia mandoha 10 millions de dollars indray izy ho an'ny firenena ho an'ny projet nationaux dia 10 taona aorianan'izay dia mbola misy 10 millions de dollars indray mandeha ho an'ny projet nationaux. Amin'ny projet any tsy mandrefana indray zany aorianan'ilay 10 millions de dollars amin'ilay aorian'ilay certification an'ilay projet dia amin'izy manapa-kevitra hanomboka tena hampiasa ny vola dia mandoha 10 millions de dollars anankiray izy. Rehefa tonga ny fahatelo taonan'ny fitrandrahana dia misy 10 millions de dollars anankiray indray dia rehefa avy eo amin'ny fahadimy taonan'ny tetikasa dia misy 10 millions de dollars anankiray indray. Ireo le 80 millions de dollars andresahako zany 40 au niveau régional dia 40 au niveau national. Fa mandritry ny fotoam-piasan'ny fitrandrahana kosa dia mandoha any amin'ny 4 millions de dollars isa-taona araky ny voalazako teo moa zany, miampy fisondrotana 200 isa-taona anaovana tetikasa tena nifotony any amin'ireo commune izay tratran'ny isin'ny tetikasa zany be dia be ny zavatra azo atao amin'izany 4 millions de dollars zany amin'ny resaka anifotony, investissement communautaire anifotony azadiny fa raha manao tsika ohatrany hoe hôpitaly na sekoly tsy isa-taona tsika manao an'izany, fa misy asa be dia be azo atao toy ny hoe
akoatran'izay fotodrafitrasa ara-tsosialy zay a mety fampandrosoana amin'ny resaka fambolena barrage reny hydro-agricole reny a na fambolena isan-karazany a anaovana tetikasa io isataona vola tsy maintsy lanina betsaka noho izany ny fampandrosoana mety afaka azo atao ary fantatsika moa fa misy fizahantany toerana ho an'ny fizahantany koa zany atsy mandrefan'izany a be dia be lafy ny fanatsarana raha fotodrafitrasa na resaka lalana resaka aéroport azo ampiasana n'izany vola be dia be zay ho azontsika izay tsara ihany raha nisy modèle économique natao manko tsara lazaina amintsika voaka malagasy hoe nanakana fanapahan-kevitra dia niainga tamina zavatra efa voakajy nisy modèle économique zay natao a dia raha ataoko ny salanisa rehefa tena mandeha ny tetikasa dia mahatratratra any amin'ny 180 millions de dollars isa-taona miaba sy etra sy vola alohan'ny tetikasa zany a anaovana an'izay asa fampandrosoana izay na au niveau national na au niveau local ary zany a mahatonga an'le nolazaiko tamin'le hita teo hoe hatrany amin'ny 5 milliards de dollars ao anatin'ny fetra iainan'le tetikasa zany. Betsaka Andriamatoa Minisitra ny azo ambara mahakasika an'ity tetikasa goavana-ity izay ny tombotsoa nambaranao zany ho an'ny faritra atsimo andrefana izay misy ny tetikasa sy ny firenena manontolo fa ety am-pamaranana sendra misy zavatra tianao tsindriana manokana na afatra mandidina ny tetikasa Bastoliara na ny fitrandrahana Renakibon'ny tany amin'ny ankapobeny eto amintsika mihitsy. Tsara ihany tokoa no mampatsiahy ty am-pamaranana hoe ny zava-misy ankapobeny eto amin'ny firenena dia mbola eo amin'ny toerany hoe otrikaarena no misy ny Renakibon'ny tany na ny otrikaarena hafa koa zany eo amin'ny firenena mila fampiasam-bola ny reny otrikaarena ireny vao mivadika ao arena azontsika hisitrahana ary ny tetikasa goavana toy itony a dia mila fampiasam-bola be dia be ohatran'ny Bastoliara zany zao dia mampiasa vola any amin'ny 700 tapitrisa dollars vao afaka hanao an'le fitrandrahana zany vola zany a vola tsy ananantsika zany hoe militsika zany fiaraha-miasa amin'ny any ivelany mpampiasa vola any ivelany mitondra famatsim-bola na investissement amadiana izay otrikaarena ao anaty tany eo fotsiny eny io e ary tsy azonao laina fotsiny ohatr'izao fa mila teknôlôjia mila fampiasam-bola misy fotodrafitrasa tsy maintsy atsangana mila engin isan-karazany zay vao afaka tsika amadika hakany eo dia afaka ho amidy amadika azy ho lasa vola arena hisitrahany malagasy ka zava-dehibe tokoa eo anivon'ny firenena ny fampiasam-bola goavana ozy itony sady hiteraka asa be dia be ho an'ny tanorantsika satria na lalàna ny fiaina Renakibon'ny tanytsika zany dia efa mametra hoe tsy maintsy mihoatra ny 80% ny mpiasa tsy maintsy malagasy amin'izy manao ny fitrandrahana zany rehetra zany a dia efa zavatra tombotsoa goavana ao anatin'le izy ka ny eto am-pamaranana mantiana holazaina dia hoe andeha hifanomezana antsika rehetra mba ho maromaro ny tetikasa ohatr'itony mba hahafahan'ny malagasy tena misitraka ny nomen'Andriamanitra anazy zany a eto amin'ny firenena ary zany koa zany a dia lesona ho an'ny faritra hafa ny fampandrosoana ny faritra hafa any amin'izay misy toerana misy otrika Renakibon'ny tany dia mbola hojerena ihany koa ny hafahana misiny zany mpampiasa vola goavana zany a mba hivadian'izany otrikaren'izany ho arena zany a ary momba nyty manokana ny Toliara dia manentana antsika vahoaka any Toliara sy izay tompona andraikitra isa-tsokajiny hifanometanana mba hahafahan'ity tetikasa ity androso farak'izay aingana hivadian'ny zany tetikasa zany ho lasa tena fampandrosoana any anivon'ny faritra misy atsika. Eny ary dia ankasitratrika feno ny ministry ny Renakibon'ny tany Rakotomalala Irindrainy Olivia mbola tonga teto amin'ny plateau ny televiziona malagasy izy nitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika izay tetikasa Bastoliara izay ankasitrahana ianao Andriamatoa Minisitra.